Faly miarabanao indray a tratran'ity andro fahadimy amin'ny herinandro fiarahan'ny vavaka ity. Sotran'Andriamanitra tsika ary aoka mba hitondra fivavahana lehibe eo amin'ny tokantranontsika ny izany herinandro fiarahan'ny vavaka izany. Lohateny lehibe izay hojerentsika androany a dia ny hoe ny reny kristianina. Ny reny dia irak'Andriamanitra mba hitarika ny ankonany eo amin'ny tonga kristianina. Tokony hanome ohatra lehibe eo amin'ny tokantrano ny reny eo amin'ny fanarahana amin'ny baiboly sy ny famakiana amin'ny baiboly ary ny hery miasa mangina amin'izany boky masina izany dia tokony hitantaratra eo amin'ny reny tsiraray avy. Voalohany ary hojerentsika indray ny reny sy ny tokantrano. Voalohany indrindra sombin-danitra ety an-tany ny tokantrano ary miankina amin'ny fikolokoloana ny fitiavana sy ny firaisapo ary ny fifanajana marina ny fahasambarantsika ao an-tokantrano. Faharoa, asio fitsipika ao an-tokantrano asio fitsipika. Tokony hanana fitsipika rana isika ao an-tokantrano ao, ny amin'ny fomba fiteny ny amin'ny fomba fifampitondrana ary tokony hanome ohatra velona sarobidy ho an'ny zanany ny reny eo amin'ny fiteniny sy fifanajana amin'ny maha-kristianina ny tena. Ampianary sy hanaja ary hankatoy izy ireo. Fahatelo, ataovy mamirapiratra ny ao an-tokantranonao. Izany hoe tsy mamirapiratra hoe manjelanjelatra akory fa mety ahitana fahasahiranana mibosesika ao an-tokantranonao. Pazon'olombelona ihany koa ny memy fahoriana. Fa ireny rehetra ireny dia fanamboarana ary fanadiovana ka tonga antsika hamirapiratra tahaka ny volamena. Izay ilay hoe mamirapiratra. Mety ho tsotsotra ny tokantranontsika ka ny fifanajana sy fitiavana ny voalohany nasaina ary mba honina ao amin'ny tokantrano mba hitantsika fifaliana mandrakariva. Tokony hita ao anatin'ny tokantranontsika io koa ny fahalemem-panahy ka ny asaintsika voalohany amin'izany dia Kristy mba ho tamana ao an-tokantrano. Ataovy toerana tian'ny anjely vangina ny tokantranontsika satria misy fitiavana sy firaisapo ary halemem-panahy. Ny reny izay mandray fifaliana ny adidy izay voasoratra mazava tsara ataony dia ahatsapa fa sarobidy eo amin'ny fiainana. Hojerentsika manaraka indray ny reny sy ny zaza kristianina. Andriamanitra no nanome ny asany reny mba hitondrany ny zanany eo amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo. Ary aoka ho tsapantsika reny, ataontsika tsapantsika ao amin'ireo zanantsika ireo fa Andriamanitra dia tsy tia ny fitapitaka sy ny toetra tsy mahatoky sy ny fanao ratsy rehetra. Dia atao tsapan'ireo zanantsika ireo zany fa Andriamanitra mihitsy no mananatra azy. Ary rehefa vitantsika zany dia na inona ataony, na inona lazainy dia ataony ho voninahitr'Andriamanitra izany. Any aorianany tsy tokony ho toy ny volotara hozon'ny rivotra izy ka doladola lava eo anoloan'ny fironan'ny fo sy ny adidy. Eo anatrehan'ny asa rehetra amin'ny fiainana ataony reny dia hita fa ny zanany no adidy lehibe indrindra sy ambony indrindra eo amin'ny fiainany. Averina indray mandeha indray fa ny reny no irak'Andriamanitra hahatonga fianakaviana ho kristianina. Izany hoe ny reny zany no mitarika ny fianakaviana lehibe anankiray io mba ho kristianina. Dia ny lohateny jerentsika teo moa dia hoe ny reny sy ny zaza kristianina. Ataontsika ahoana ary ny fomba azahoantsika zaza tsara. Hojerentsika ao amin'ny obolana toko 12 ny andininy fahaenina. Obolana toko 12 ny andininy fahaenina. Haintsika tsy nijery tsara izany teny izany manao hoe zara amin'ny lalana tokony aleny ny zaza fa na lehibe azy izy dia tsy ala amin'izany. Andao arintsika haka ohatra anankiray ao amin'ny baiboly ao izay ataontsika hoe zaza tsara azo alay tahaka.
Vakitsika indray eo amin'ny Exodosy toko 2. Exodosy toko 2 ny 2. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanananaka raha vehivavy, ary rehefa hita ny fahazazatsara izy, dia nafeniny 3 volana. Dia nafeniny 3 volana. Hita ny fahazazatsara izy, dia nafeniny 3 volana. Fanta ny fahazazatsara izy, dia nafeniny 3 volana. Iza moa zany zazatsara izany? Araka ny voalazany i boky Patriarika sy Mpaminany, pejy 229 ka paragrafy voalohany dia voalaza fa vehivavy mpivavaka tsara ity reny ity. Izay tsy iza moa zany fa Jokebeda reny Mosesy. I Mosesy zay tonga lehilahy malaza indrindra tateo aoriana, ary ity reny ity reny Mosesy ity dia nivaliany tsoa ny amin'ny finoany feno fankasitrahana, ka lasa izy nanolo tena no asa tena solo lehibe napetraka taminy. Tsy nataony atsirambana no nampianatra ny zanany, fa isan'andro isan'andro izy dia nitarika azy teo amin'ny fitiavam-bavaka. Ary tsarony fa sy tsapany mihitsy fa ho anao asa lehibe ty zanany ity. Tsy iza moa izaza io fa fantatsika tsara fa Mosesy ilay zaza tsara. Notazominy Jokebeda ela indrindra izy arak'izay azo natao ny janonany tao an-trano mba ho ampianariny sy teo akaikiny. Nandritra ny 12 taona Mosesy dia teo anilany Jokebeda. Ary tsy nanao atsirambina ny asa izay napetraky ny tompo taminy Jokebeda, zany hoe nitarika azy eo amin'ny fitiavam-bavaka. Reny malala, raha mbola azotsika tao ny eo akaikintsika mandrakariva ny zanatsika dia ataovy zany. Ary feno fampianarana ny finoantsika izy mandritra izay fotoana rehetra izay. Dia tsy ho adinony zany, indrindra fa fiainam-bavaka izay tokony iainany. Fa Mosesy dia tsy nanadino mihitsy ny fampianarana ny voarainy sy ny hevitra azony fony fahazaza, dia niaro azy tamin'ny avinavina zany fampianarana izany. Ny avinavina sy ny tsy finoana ary ny fiarovana azy teo anivony rendrarendra ny lampananjakan'ny ratsy. Io fampianarana nataony renio no nahatonga Mosesy ho zaza tsara. Vokatra nataony reniny dia samy nahazo vokatra, na ny tamin'ireny hoe mpivavaka tsara, ny fianankoavy Mosesy, na ny asa lehibe izay ho toto-sainy hitarika ny zanak'Israely. Noho izany mitana ndraikitra lehibe itsika reny. Mitana ndraikitra lehibe itsika ny amin'ny hoavin'ny zanatsika, na ho tsara na ho ratsy. Ny safidiny zanatsika zany dia ny eo amin'ny fampianarantsika ny zanatsika hatramin'izy mbola kely indrindra. Mbola kely ny Mosesy dia efa teo anilany reniny, na dia hoe nasitrika ary. Dia avy eo lasa ny reniny noho ny vavaka mafana nataony reniny, dia lasa izy ihany no nitaiza Mosesy. Ary nitezainy teo amin'ny fitiavam-bavaka Mosesy. Ary ny vavaka mafana izay nataony reniny dia nitondra azy hatramin'ny fahalebiazany. Farany izany vavaka mafana nataony reniny Mosesy zany dia isan'andro vao fomaraina isika dia tokony hianatra ny ataony Jokebeda. Vao fomaraina Jokebeda dia manao vavaka mafana ho an'ity zanany ity, ho an'ny tokantranony, ary dia nitarika valim-bavaka ho azy izany. Natonga Mosesy ho zaza tsara. Noho izany ny zaza tsara dia manontany amin'ny fony rehetra isaky indray mandingana hoe inona lazain'i Jehovah amiko? Hianatra ny tenin'Andriamanitra izy ary azoto amin'izany. Hibanjina ny Kristy isan'andro, hibanjina ny Kristy mandrakariva mba ho taratra marin'ilay fiainany andavanandro. Aoka tsapan'ny rehetra fa tena sarobidy avokoa ny fotoana lalovany. Ho sedraina amin'ilay andro famoahana lehibe ny asany. Ho hita amin'izay fa betsaka amin'ireto famombiazana ny eloka behivava vitan'ny lehilahy sy ny vehivavy, tany tsy fahavitany sy ny atsirambina nataony hitarika ireo zaza ireo amindra
eo amin'ny lalana marina. Ho hita amin'izay fa betsaka ho an'ireo zay ho amin'ireo zazy ireo no tonga fitahiana lehibe ho an'izao tontolo izao. Rireny malala ampianary ho tia vavaka ny zanantsika, hitarika azy eo amin'ny lala marina mandrakariva ary atonga azy ho mpandresy, ho tonga azy hitahaka misesy ka ho tsara laza feno fahalemem-panahy ary hitondra ny zanak'Israely tany amin'ny tany Kanana, hitondra ny zanak'Israely ara-panahy ho any amin'ny tany Kanana koa ane isika reny rehetra. Noho izany manana didy lehibe tsika ao an-tokantrano ao. Aoka isika reny mba hanana an'izany toe-tsaina izany hoe ahatonga ny tokantranontsika ho kristianina. Misaotra antsika rehetra naharitra hatramin'ny farany ary misaotra antsika rehetra mba isaina ny amin'ny reny ka tonga antsika hivavaka ho azy reny ny amin'ny didy lehibe izay iandraiketany. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra, misaotra anao lehibe izay noho ny lesona lehibe izay nomenao anay indray androany. Aoka izay Andriamanitra mba hitarika ny zanakay ho eo amin'ny lala marina mandrakariva. Mamelany fatosinay rehetra izay vitanay hatramin'izay ny tsy firarahinay ny amin'ny asa izay napetraka ao taminay, fa hiaingana izay ny Tompo mba ho tahinao ka menao hery lehibe ahatonga anay ahitaiza ny zanakay ka mba ho zaza tsara daholo aneny zanakay tsirairay avy mba hitondra azy ireo ho any amin'ny tany Kanana izay reny. Misaotra indrindra Tompo malalo amin'ny anaran'i Jesosy nangatana hivavaka. Amen.